Misaotra Jesosy io, misaotra fanamasinao. Amin'ny anaran'i Jesosy no natateranay ny fitaovana androany. Amin'ny anaran'i Jesosy no nambarako an'izao révélation zao avaokan'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy no nampifandresena, fitahiana, fiovampo, fanasitrana ho an'ny tsirairay avy. Misaotra tompo arimbarako fa voatany fotoana. Raha gofany amin'ny ranonao Jesosy io, ity fotoana lehibe androany ity. Misaotra ray io. Amen. Afaka mahazo toerana. Amen. Mafaka ba hitsikitsikinao ve ndraikinao na teny hoe tahin'Andriamanitra manokana hoe. Alleluia. Fitahin'ny Tompo ameny ny fiainanao androany. Ary ho ela velona ianao sy ny ankonanao. Ho lavorarana izy rehetra kasainao. Ho tontosa ny fandrinao rehetra. Ny zavatra asain'ny Tompo resantsika amin'izao figirana faharoa zao dia makasika ny hoe ireo zavatra mila entinao ambavaka amin'ny fiainanao. Indray ravanatsika tsy hoe Andriamanitra tsy mamaly vavaka. Indray tsy haitsika hoe inona ny tokony ho entina ambavaka. Voasoratra anaty Baiboly fa raha mangataka zavatra araka ny sitraponareo izy dia ho atao. Ny atao hoe sitrapon'ny olona anankiray dia izay nitenenina. Ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra dia izay nitenenin'Andriamanitra. Ny sitraponao zao dia izay zavatra nilazainao. Iny mila atao. Dia raha manao zavatra amintsika mangataka zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ho ataony amintsika zay. Andriamanitra zany raha siravavy misy fotoana dia tena tia hampandresy antsika, tia hitahy antsika, tia hanova ny fiainantsika. Fa mampalahelo betsaka amintsika tsy mahafantatra ny tokony ataontsika. Resantsika androany ireo zavatra mila entina ambavaka. Fa ny zavatra tokony ho fantatra ny vavaka ny tena ain-dehibe ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Ain-dehibe, fofonain'ny fiarahana, avokavoko ny fiarahana, fototro ny fiarahana amin'Andriamanitra dia vavaka. Raha anao zany rehefa lazaina fa miaraka amin'olo anankiray na miara-miaso io na miara-mipetraka io na tsy haiko hoe miaraka manino io ka tsy mba miresaka amin'ny olona io ianao, tsy azo faritana hoe tena mifandray nanao. Ka amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia io no ain-dehibe vavaka. Mapetraka aminao fa mitanina zao no ianao mba mivavaka hatrany. Amin'ny tany misy anao amin'io ianao mba mivavaka. Ma misy fotoana ve anao mba tena mamiresaka amin'ny Jesosy io? Sarotra ny ilazana fa miaraka amin'Andriamanitra ianao nefa izy tsy resana. Fa iny tokony izy. Ny mampalahelo indray efa misy problème antsika vao te hivavaka. Efa misy problème vao te hivavaka. Nona raha vao tsisy problème dia karaha mangatsiatsiaka izay hitanao ananjy amin'ny plage agny. Na an-tegna zany mitrotro amin'izareo misy sport ka rolo tsy fantanjareo avy. Avy pasteranay izy iny taloha. Zanga aminao niala, za niala. Za ataonao pasteranareo taloha. Za tsy raha mbola niala. Da iny tompony ianao. Reny sasa zany bisibisika olo. Pasteranay taloha. Karaha le za reny niala nefa izy niala. Da iny tompony Jesosy antsika jiaby. Amen. Efa misy problème antsika vao te hivavaka. Eo antsika vao te hiresaka amin'Andriamanitra. Karaha ataon'olo mitady pastery, zay reto ane tsy mba taditadiaviny foana. Matoa zay reto tadiaviny na olo misy divoly, na olo misy problème, na olo tsy haiko magnino, marary, regny mitady pastery. Iny Jesosy ianao. Tsarovy ravana fa isan'andro isika dia mila manana etaeta-mafy an'Andriamanitra. Isan'andro. Mila mba matsiaro perte mihitsy zany ianao. Fa sanatria ny vava-tegna tsy manana fotoana mba niresana tamin'Andriamanitra. Tokony mba matsiaro perte. Hoe vao mahafetra zay niany e. Tsy manisy fotoana mba niresako taminazy. Raha mbola tsy hitanao ny mazava-dehibe an'Andriamanitra ny fiainanao dia mazava ho azy tsy tena angetaeta vavaka ianao. Iny tompo ianao.
tezao ny tegnanao amin'ny fitiavam-bavaka. Mila tegna tezaina mihitsy, forsena mba hitiany vavaka. Raha mamaky ianao anaty baiboly ato dia milaza izy makasika ny atao hoe andro sabata. Ny sabata dia midika fitsaharana. Zay midika ny teny hoe sabata, fitsaharana. Ary ny fitsaharana tsy andro fa fiainana. Azonareo ve zany? Azotsika tsara fi? Raha anao zany zao asaiko hoe no mipetrahako ro andro ve zany? Fiainana zany. Raha mandinika baiboly ianao mitao hoe sabata égale fitsaharana. Ary ny fitsaharanao zany tsy andro fa fiainana. Tsy resaka an'izay koa tsika na hiadevitra hoe magnino na makatsy fa eran'izay lezareko aminao maloha reso miany. Satria raha andro no jerena dia sabotsy. Fa ny fitsaharana tsy sabotsy fa fiainana. Azonareo hoe zany? Ya, fitsaharana tsy sabotsy fa fiainana. C'est la vie. C'est ta vie. Amen. Ao amin'ny Hébreu 3:5 ny milaza izy Hébreu 3:7-5. Hébreu 3:5. Ao amin'ny baibolinao dia mba sokafo kely dia amizay mba samy mahita tsika. Hébreu 3:7-5. Ozy hoe ary Mosesy dia mpanompo natoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra ho fanamarana zay zavatra mbola ho lazaina. Mpanompo natoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra. Ary voalaza koa fa Kristy indray zao no mpanapaka ny tranon'Andriamanitra. Mpanapaka ny tranon'Andriamanitra. Ao amin'ny Hébreu 4:7. Hébreu 4:7. Ai Jesosy ianao. Hébreu 4:7. Ozy iray eto hoe dia mametraka andro anankiray indray izy na dia efa ela toy izany azy. Milaza ao Davida hoe anio araka ny voalaza teo hoe anio raha iain'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Alleluia. Ny sabata zany raha dika dia anio. Ino koa dikan'ilay teny hoe sabata? Anio. Amen. Aujourd'hui. Anio. Then utilise. Présent. Raha te hiditra amin'ny fitsaharana zany ianao, anio dia fa mety. Zay mahatonga na matetika raha mitanin'olona hoe nareo ve sabatista sa lahadista? Dia avaliko an'ilay olona izay toujours. Satria tsika kristiana amin'ny testamenta vaovao tsy natao hitandrina andro fa natao hitandrina tenin'Andriamanitra. Misy moko sasan'olo rehefa andro lahady dia tsy mahazo mividy. Izy ny teny tamin'olo fa tsy mahazo mividy ianao androany. Tsy andro no tandremantsika fa tenin'Andriamanitra. Tegna ny délivrance olo zay. Ka izy moa zany dia vao mifiangonana anankiray hafa, za tamin'izany mifiangonana anankiray hafa. Fa niady be le tadindopanga dia doranga hiaraka anao asan'Andriamanitra dia tegna ny délivrance zay. Ka io ningaony zany tantrano tsy haiko sa nanasa lamba zany izy alohan'izay andeha. Dia tsara ho mitampoka fa andro sabata ho mianoany. Izy za no tsy afaka amin'ny délivrance fa nanino zany nanota za. Ino aro za fahotananao za tsy ho fahafantanao dia loka dia olona mbola nanota zay. Ao nyfiakoka fa tsy nanelako zany izy zay dia tsy mety ka iaho nanasa lamba. Dia mba alevolevolo moa dia zany fijery zany fa tafiditra anatin'ny fanamelohan-tena. Tafiditra anatin'ny fanamelohan-tena. Tsisy dirany ano tarata sy lakamisy zany ny herin'Andriamanitra anatinao. Présent Andriamanitra anatinao. Ary io tsy hoe misy fotoana izy vonisero dia misy fotoana izy matanjaka. Fa matanjaka mandrakizay, velona mandrakizay, mahery mandrakizay. Ny fiasan'Andriamanitra tsy miankina aminao fa miankina aminazy. Raha izy io miasa tsy misy mahasaka.
Donc tsy ahandro mihitsy ny anatin'Andriamanitra hiasa. Anio hiasa aminao ny Andriamanitra. Alléluia. Amen. Le jereo tsara fa maninona mipetraka fanontaniana hoe maninona tsy Mosesy na olo-kafa no miraisina ho référence. Satria Jesosy no nampiditra ny zanak'Israely tao amin'ny tany Kanana. Andriamanitra nampiditra anazy tao amin'ny fitsarana. Azafady Joshua azafady. Joshua nampiditra jereo amin'ny Hébreu 3:8. Hébreu 3:8 ino andavatra nisy Hébreu 3:9. Ozy amin'ny anaran'i Jesosy aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana tamin'ny andro fakapana tany anefitra. Hébreu 3:8. Dia jereo tsara fa misy zavatra be misy etape nitondrany Mosesy nitondrany Joshua anazy reo avy tamin'ny lalana izay nomany zareo. Dia lasa Joshua avy eo ny fitaovany. Izy natao référence satria izy nampiditra ny zanak'Israely tamin'ny fitsarana. Amin'ny fotoana rehetra andrenesanao ny filazantsara ka mino ianao dia miditra ho azy ao anatin'ny fitsarana eny. Zay mahatonga azy miteny hoe anio. Ka reto misy zavatra mila ndesinao mivavaka. Rehefa mivavaka ianao mangatany n'Andriamanitra mba hahatonga anao ankamamy sy hitia ten'Andriamanitra. Mba mila ndesinao mivavaka zany misy fotoana. Mangataka amin'Andriamanitra mba hahatonga anao ankamamy sy hitia ten'Andriamanitra. Ary zany misy fotoana tena mahasikasika kely mihitsy amin'ny olo sasany tsy mamandray noty nefa izy mahay manoratra. Dia misy fotoana zay moa zany mba nisy vola dia nividianako kahie. Za io raha misy vola katokato mba nividianako kahie koa rehefa tsy manoratra zay. Satria rehefa tonga eto ianao mba mila mamandray noty kosa e. Mba misy zavatra mba soratanao dia rehefa tonga any an-trano anao mba vakinao. Mangatany n'Andriamanitra mba tonga anao ankamamy sy hitia ten'Andriamanitra. Tena ndesinao mamba ny tompo mba mivoanahy hery, mivoanahy fahasoavana, mba tonga anao ankamamy, atonga anao hitia ten'Andriamanitra. Mba tonga anao nge mbola tsy manana Baiboly zisiky ny any, mbola tsy manana fo mankamamy, mbola tsy manana fo mitia ten'Andriamanitra. Raha isan'ny kiraronao koa zay ngamba ny tsy haiko tsy firy. Ary mbola te hividy koa ranao ke. Fa magaga hatramin'ny ty androany ianao mbola tsara mba nandefa ety mba hividy Baiboly. Madineo ny tegnanao agnatin'izany. Raha geste anao ndray boko dia fa raha vinavinegny zay ianao 1 million. Dia est possible fa tegna tafiakatra 50 mihitsy e. Ya. Nefa na Baiboly tokana tsisy. Ny anaranao Kristiana. Mantikarakoa ny rose ty Kristine. Efa tsy haiko tsony hoe karakory. Mangatany n'Andriamanitra mba hatonga anao ankamamy sy tia ten'Andriamanitra. Salamo voalohany 9:1-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo voalohany 9:1-7. Ozy hoe sambatra ny olona zay tsy mandeha ao fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona amin'ny lalana fanehan'ny mpanota ary tsy mipetraka amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalan'i Jehova no sitrany. Eny ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny azo amboleny amoron-drano velona izy zay mamoa amin'ny fotoanany ny raviny koa tsy mamalazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorady. Io zany rehefa mahatonga varosinao ndraikindraiky tsy mandeha tsy mpamaky Baiboly ianao. Mataonao volanao tsy mety azo io tsy tia ten'Andriamanitra ianao. Mahatonga anao zavatra sarotra tsy mety vahana amin'ny fiainanao tsy mba mankamamy ten'Andriamanitra ianao. Izy rehefa mifaranana ny hoe ataony lavorady tain'i Jesosy anena. Alleluia. Dia avy eo faharoa zavatra mila hoentinao mivavaka, mila mivavaka ianao mba ho tia sy mamaky ten'Andriamanitra sady miaina. Tia sy mamaky ten'Andriamanitra sady miaina. Mamaky sady tia
Karaha ataonao taloha anisany tegna tia mamaky an'ireny boky Tarzan reny, boky Ngahy Lucky Luke tegna manana version isan-karazany mihitsy. Tian-tegna izy dia ohatran'ny hitanao ela aby amakiana anazy. Ohatran'ny tegna renao mihitsy misy ohatran'izay tokony havadikinao raha karahan'izay Baiboly. Amen. Mila tianao mamaky sy miaina. Asan'ny apôstôly 17:11. Asan'ny apôstôly toko faha 7 andininy faraka 11. Ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina izany nantsy. Rehefa miresaka toe-panahy izy eto dia mipresise tsara fa tsara toe-panahy hono izy ireo. Ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika. Raha ianao zany tianana anatranao hoe toe-panahy tsara dia mila tia mamaky ten'Andriamanitra ianao sady miaina. Amen. Teboka manaraka rehefa mivavaka anao dia hoeto mivavaka mba ahazo fahazavana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Mba ahazo fahazavana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Tena mivavaka eto koa mba misy fahazavana avy amin'ny teninao zany. Mba mila fahazavana avy amin'ny teninao zany. Zany hoe mila mazava aminao ilay tenin'Andriamanitra. Dia ndraika antsika io verset vakitsika io tsy mazava amintsika aby raha teny koranina. Mila mba mazava aminao ilay tenin'Andriamanitra sady mila misintona zavatra amin'ilay teny ianao mba hampazavanao. Misintona zavatra amin'ilay teny. Tanareo reny fagnazavako aminareo eto mahakasika révélation reny avy amin'ny alalan'ny teny vakilana izy io e. Za mamaky dia anatin'izy za mangataka amin'ny tompo mba omen'Andriamanitra fahazavana avy amin'ilay teny. Dia iny zavatra iny izy ampianariko anareo eto, azavaiko aminareo eto, fa tsy hoe malaka zavatra aiza akory za. Rehefa hoentinao ambavaka io, donginao amin'ny tompo hoe tompo mba omeo fahazavana avy amin'ny teninao za, misy zavatra be ho azavain'Andriamanitra fiainana. Alléluia. Amen. Au Psalm 119, 105. Psalm 119, 105. Hozy hoe ny anaran'i Jesosy fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Rehefa ianao zany tegna nazavainy tenin'Andriamanitra io, tsisy raha mitakotakona zany ny fiainanao. Hatramin'olo andeha hanisy ratsy ianao fantanao. Satria azavainy tenin'Andriamanitra io fiainanao. Ary tsy izy rehefa ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra ihany. Raha anao zany tia milomano agnaty tenin'Andriamanitra, tia mifandray agnaty tenin'Andriamanitra, ny mazava ho azy miara-dalana amin'Andriamanitra. Ery Noa voalaza fa niarana andeha tamin'Andriamanitra. Ry Eli voalaza ny Baiboly fa niarana andeha tamin'Andriamanitra. Ry Enoka voalaza ny Baiboly fa niarana andeha tamin'Andriamanitra. Le niarana andeha tsy hoe nanano brodeso eraky ny tanàna na hoe mifampisakambony, fa le niarana andeha dia tsy nalanjareo, tsy nisaranjareo tamin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainanjareo. Vakio tsara ny Baibolinao fa lasa nametraka tantara goavana daholo le olona voalaza fa niarana andeha tamin'Andriamanitra io. Ny antony dia satria nankatoavanjareo, niainanjareo ny tenin'Andriamanitra. Tiako mba olona miavaka ianao. Amen. Natonga Noa voasoratra fa niarana andeha tamin'Andriamanitra, nanaiky ny bekoa ny tenin'Andriamanitra izy. Izy fotoana zao Noa nasen'Andriamanitra hoe alefaso Noa manamboatra sampiara. Dia nitanterahany Noa le baiko. Dia vakio tsara ny Baiboly fa nametraka tantara ngeza be Noa. Santonany amin'izany vitany Noa ny baiko biby rehetrarehetra. Anao zany rehefa ianao io miara mandeha amin'ny tenin'Andriamanitra dia lasa manana ny antony hoe fahefan'Andriamanitra ianao izay ahafahanao mibaiko ny zavatra rehetra. Matetika antsika rehefa ampirisiny pasteur, ampirisina mpanontan'Andriamanitra mba manaova an'izao, mba manaova an'ity, manaova an'ry, dia mirekilina atsika. Ao moa ny sasany tsy tahita mivavaka mihitsy raha vao misy zavatra manomboka mahitsitsy anazy ny toriteny, mibaikobaiko anazy ny toriteny, ohatra mba masiatsiaka anazy le mpanontan'Andriamanitra dia tena manao mahasalera izy.
Or nefa rehefa maniantony ampianarana ianareo mba hakatoa tenin'Andriamanitra mba hatonga anareo hanana fahefana. Manana autorité. Io anefa tsy hipetraka fotsiny aminao ny autorité spirituelle raha tsy mbola nisy tenin'Andriamanitra nankatoavanao. Ny fatra ny fankatoavanao tenin'Andriamanitra no fatra ny autorité spirituelle ananana. Tsy rehefa kenan'i Jesosy. Fa nanitra amin'ny ranomasina azy manaiky azy. Manaiky azy. Inona ny antony? Nanaiky Jesosy hoe ety ambony tany. Tsara ny plasy tandanitra tao hoe. Mahafinaritra ne izy mipetraka amin'ny seza fianganana. Nanao ny asa fanompony rehetrarehetra izay ny ministèrany tao. Fa nirahana andeha tao marity tsy nandahana na kely. Teraka tao tranon'omby tsy nandahana kely. Nororan'ny olona nataon'olo raha marobe tsy nandahana kely. Eny hatramy fahafatesana nanaiky Jesosy. Dia izy nomena ny anarana ambony indrindra. Amen. Ny fankatoava tenin'Andriamanitra mamadika anao lasa olo manam-pahefana. Alleluia. Zay fatra ny fankatoavanao zay tenen'ny tompo aminao mahatonga ny fiainana sy ny zavatra rehetra anaiky zay teneninao. Ndraitsika rehefa nagaga misy zavatra ndesitsika mbavaka tsy mivaly. Misy zavatra angatatsika amin'Andriamanitra tsy mety azotsika. Mandana mba manomboka mandinika kely mba efa nankatoavanao ve zay mba nitenen'ny tompo taminao. Ndraindray rehefa misy zavatra tsotra kely ohatrany hoe zavatra tsy sarotra aby magnano anazy nefa tsy vitatsika. Misy fotoana zao za teto somary nahitsitsy kely zay teny. Manoloana andreo zay tsy mba mankatoa amin'ny resaka dimy nefa teo tahin'Andriamanitra. Tianao izy mba hotahiny tombobe ara-bola nefa ninao voatanao tsy adionao mba mamameny n'Andriamanitra. Izy reny ane rehefa anaty zavatra ataotao fotsiny. Ary ny anasako anao mamafy atao am-piangonana tsy sanatria hoe manana fahasahiranana ara-bola zaho. Fa ianao tiako mba hita vokatra ny fivavahana atao. Iny Jesosy mankatoava satria voalaza ny Baiboly za. Iny Jesosy ianao. Tahin'Andriamanitra ianao. Amen. Dia teboka magnaraka anatin'izay mila mangataka amin'Andriamanitra ianao mba ny tenin'Andriamanitra no tompo ny fahefana faratapony amin'ny fiainana. Zay atao vavaka zany. Tompo manomboka androany aoka mba ny teninao no tompo ny fahefana faratapony amin'ny fiainana. Efa zavatra hafa koa zany efa dimension hafa anao raha tonga amin'izany. Hoe tsisy zavatra afaka mibaiko anao ankoatra ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa tsara ny Jesosy fa narahany loatra ny ainy dinitry nazy io lasa raha. Tao Getsemane izy le mivavaka androany le farany izy tafiteny raha io raha azo atao isory amiko ty kapoka ty. Nefa izy aoka tsy ny sitrapokony atao fanenana. Misy fotoana zany tegna reny Jesosy narahany loatra ny ainy. Mbola naveriny foana hoe tsy tonga eto anao ny sitrapoko fa tonga eto anao ny sitrapona. Dia misy fotoana anao mba mivavaha hoe mba ny tenin'Andriamanitra no tompony fahefana faratampony amin'ny fiainana. Karazana dimension arabana hafa mihitsy zany lalasanao. Lasa iny zany ny fiainanao iny. Tenin'Andriamanitra no lasa fiainanao. Ary raha vao tenin'Andriamanitra no lasa fiainanao, tsy iny zany fa Andriamanitra. Zany hoe ny tompony teny farany amin'ny fiainanao rehetra dia Andriamanitra. Mila tsaronao isanao fa Andriamanitra no manampy anao. Atonga ny zavatra lazainao ho lasa zava-misy amin'ny fiainanao. Jesosy tsy izy fa tenin'Andriamanitra, izy le teny tonga nofo kanona tamintsika. Ka zay manaiky an' Jesosy ho tompo dia zay mamela ny tenin'Andriamanitra hifehy amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana. Izy zany tsy mety ronono hoe manaiky anao za Jesosy io. Fa raha tena manaiky an' Jesosy ianao dia zay tenin' Jesosy no ekenao amin'ny lafim-piainanao rehetra. Alleluia. Amen. Mangatahy ihany koa ianao mivavaha mba ho tia mitory ny tenin'Andriamanitra. Zany koa isan'ny vavaka mila ataonao zany. Mba ho tia mitory. Zany hoe mba mampafantatra ny hafa, mba milaza amin'ny fiarahamonina, mba mampirisika amin'ny mpiarabelona, mba hitory tenin'Andriamanitra.
io ny mission itovizany zanak'Andriamanitra rehetra dia ny mitory filazantsara. Zany hoe ny sehatra rehetra misy anao dia natao hitorianao filazantsara. Mpivarotra anao mitoria filazantsara ny mpivarotana. Mpiasa bureau anao mitoria filazantsara ny bureau misy anao. Mpagnano politika anao mitoria filazantsara ny politikanareo. Tsy mandeha aiza anao mitoria filazantsara ny tany misy anao. Io ny sehatra itovizantsika jiaby. Kanezaneza zany misy anao. Na mpiasa an-trano ny namana ny mitoro filazantsara taminazy nafantarany namana ny lise. Amintsika rehetra be zany aza menatra ianao hitoro filazantsara. Mijoro foana nezaneza mondo misy anao hoe za kristiana, za zanak'Andriamanitra, torio filazantsara. Alleluia. Amen. Nasatsy amen. Ny antom-pisinao dia ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra. Aza tetega fantarina mba zarao le fahazavana ao anatiny. Tepika manaraka. Mivavaha ianao mba ho tia misaintsaina tenin'Andriamanitra. Misaintsaina. Mila mangataka amin'ny tombo mba ho tia misaintsaina. Grave be manko rehefa ny zavatra rehefa manalo anatin'ny saintsika. Vatonga Genesis toko raika ambin'ny folo andiny fahaenina. Hita amin'ilay zanak'olombelona sika nany tilikambo avo be atao mipaka amin'ny lanitra. Zay zany programme-anjareo amin'ny Genèse 11:6. Hoy zay Andriamanitra mihitsy nilaza io andiny fahaenina. Hebreo toko raika ambin'ny folo andiny fahaenina minaratsy hoe ary hoy Jehova, ino ray fokony olona sady ray fanono izy rehetra. Ary ity vao fiandohan'ny ataony ko izao dia tsy hisy azo sakanana na inona zay saintsainy atao. Tsy misy azo sakanana ozy na inona zay saintsainy atao. Raha vao zavatra anankiray ampatalofinao agnatin'ny sainao, lasa zavatra grave be zay tsy azo sakanana mandrakizay. Tany tompo ianao. Satria izy zavatra saintsaininao dia tsy azo sakanana fa tsy maintsy tanteraka. Areto mampaparaka aza dia hiteny aminao hoe mivavaka ihany no manome anao hery avitanao manompo an'Andriamanitra. Alleluia. Mahatonga ny olona tsy tonga mivavaka tsoa dia tsotra. Tsy manana hery andehanana am-piangonana intsony satria tsy ampivavaka. Ianao zany raha vao manomboka tsy ampivavaka dia misy zavatra faible anatinao. Faible. Satria rehefa ambadika vavaka tsy inona fa hery. Zany mahatonga izy io tsy ekeny devoly ataonao. Raha amakimaky boky anao hijery tele anao velany malalaka. Raha anao resa be anao velany malalaka. Fa raha vao anao tele za hivavaka. Manomboka tonga ny falemilemy. Tonga ny torimaso. Magneno telefôny. Magnadary zaza madinika. Tsy haiko magneno anao. Tsy azo ny vatatsika olombelona mihitsy ny mivavaka. Ary zay mahatonga izy io tenenin Jesosy hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ny olona ka tsy hela. Misy zavatra tsy mety zany raha vao tsy mivavaka. Ary fantany devoly tsara le verse hoe zay be vavaka be. Ao anaty vavaka zany no ahafahanao mahazo hery avitanao manompo an'Andriamanitra. Anaty vavaka. Raha vao anao tsy ampivavaka, misy zavatra mila be tsy vitanao fanomponao an'Andriamanitra. Mahatonga anao zao mbola ohatrany automatika be aminao le mandeha am-piangonana eto rehefa talata lakamisy. Ohatrany mety be aminao le mandeha eto mifadiana isaky zoma. Ohatrany misosasosa ho azy le fahatogavanao mamonjy maray vaovao. Ohatrany mety be le tonga eto isy melady après-midi. Fa dana remarque eo fa mahatonga anao kamo manompo an'Andriamanitra dia satria miaigna ny fiainam-bavaka anao. Nanomboka tsy navita ny vavaka intsony ianao. Ao anaty vavaka no ahafahanao mahazo hery, ahafahanao manompo ny tompo. Aza atao ambanin'ny zavatra ny vavaka. Tsy voatery havita lava be ianao fa ataovy tsy maintsy. Hoe za tsy maintsy mivavaka. Za tsy maintsy miresaka amin'Andriamanitra. Za tsy maintsy manompo hery satria na dia tsy concentré aby ianao. Satria tsy miankina amin'ny concentration anao ny fiasan'Andriamanitra. Indray manko tsika tafiry ny zanakanao na te atory na te agnino ka misy zavatra angatany aminao comprendre foana ianao. Fa tsy mara zany. Enonaroko zany. Sany mivignanao nangatany zanakanao dra le atoriny le zanao. Anao mbola tonga andray.
Sino kudarano niya. Ito yung nagkakanasan niya ito. Tara, kuwan din siya siya. Lekiewicz. Ato nung zambi siya na ba? At siya, if naturong Bible, siya manangaray siya, siya nitapos. Manangapapa. Ano siya zanan. Kats posible mitz, na yun gesto no, na yun pabarbarera no, na yun metu fumba na to no to, ang pipapaan. Kats yun. Mas naman ba siya? Jerusalem na siya, hindi ko nga siya, pumunta nung misila na palma, kasi shoo! Panulungan nung kaya nung baka ka, pananorit suminon ni Babuka na to. Kasi nung dungan mo lang po. Ano yan tagtin? Yay, sumangin. Ano yan nanganit sumangin, asumorin, asumamanawod, ninin na fibaba na tono, niya nonoan siya. Mitadul lang ni si babakam. So, tadul ni si babakam. Kaya no liul. Nanirtin no yaw siya na. Amen na? Masa bawas niya nonoan. Mahitirin po semua ya. Ini zaman kono na to semua sangsanya. Kasi kono na delay. Yeri ko isfon. Tingin na saya kono. Panasan sanga na overani. Misal ko tan krifo na singoni. Hinang zasti. Smes misal ko tumbi mo nas. Naya na rose ratsa rose. Malala man ne sabatsu. Wan sanga kare. Simai ka rosa. Zirai na re. Jana. Haleluya. Na tsika olombelona zay voafetra ihany zavatra vitatsika mavita miservira zany akatsika. Na ino defaut, na ino erreur. Mainka fa izy zay raitsika zay ny anarany. Maheno anazy ianao? Amaly vavaka jiaby ataonao anie Jesosy. Itafienana anao anie Andriamanitra. Amianao fiadanam-po anie Jesosy Kristy. Ary misotra andro zany azaka mivavaka tsony ianao fa ho azonao amizay zay rehetra angataka. Maitreto ke, saso mo meresaka aminao. Doon. Kasi sila tina ke. Ano ba man para ni Moise? Dahil ba manunas? No fong rapulang ko dyan. Nito nung walang nobela. Di na pala ang teman sa mga nga kapasite, apakamiyan ng zutulso. Zutulso, mapakainimuli natin resekon. Awo naman sa imuli, no? Ako naman sa pagkarmi, no? Zabto nila, toto volun de fang baba, inui fa mieno non de man. Inui fa present de man. Inui fa umena de man, no se tatano. Se kusne to, nami bal kumas no, nami kipe no, nam peta ke no, nam tsaga. Afaka mamale no de man. Tupo ne amal baba ka no, ni nara, se kusne. Soto tupo, mi soto fanas, mi tsoka no zai. Mamehona tumusai Itwa wanilala Tuite matati Mehona dichaya Nantaya nafasa Desire
Isan mafotoana lehibe afatsika miaraka eto manompo afahako mba tena mivavaka ao anao zay manana ady manana olana isaky latsinainy maraina tongava eto manomboka amin'ny dimy sasany misy vavaka sy délivrance eto mamiezaka kely anao miala le fandriana mafana mba handraisanao fanafana minao fa ho avy anao rabitso ay mitoko ianao raha riva amin'ny telo atolakalo no fivoriam-bavatsika manaraka eto amin'ny toerana ty dia azadino rehefa talata sy lakamisy maraina amin'ny 6 ora misy vavaka sy délivrance eto fa ny talata sy lakamisy ariva kosa manomboka amin'ny 5 ora sasany fivoriam-bavaka lehibe anasana antsika rehetrarehetra minao fa ho avy ianao tahin'Andriamanitra dia azadino mba mitona nama dia zay mba afatrafatro foana hoe mba mitondrasa olo vaovao raha mba misy olo amin'ny fiarahamonina misy anao agny mba tao omo mba fantaranjareo ny fisian'ny fiangonantsika mba mijorova olombelona ny amin'izay mba fotoana ny aratsika teto zay minao fa hitahy